eny izy tompo no hifalian'ny fotsika masina ny anarany ka hitokintsika salamo 7:30 ny 9:20 indro mitsinjo izay matahotra azy ny mason'ny tompo dia izay manantena ny famindrapony miandry ny tompo ny fanahintsika famonjena antsika sy ampingatsika izy fa izy no hifalian'ny fotsika satria ny anaran'ny masina no hitokintsika dika teny protestanta fanitsiana fahenina ny masony ave mitsinjo izay matahotra azy dia ireo manantena ny atsarapony miandra ny ave ampitokina ny fanahintsika famonjena antsika sy ampingatsika izy fa izy no ataon'ny fotsika fotom-pifaliana fa ny anaran'ny masina no ataontsika fototra ny fitokintsika dika teny katolika mampafantatra antsika ny salamo 7:30 izay voalahatra ny ony amin'ireto fahamarinana manaraka ireto tompony tantarandriamanitra ka tsy misy miafina aminy ny lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avintsika tsy toa andriamanitra ary anana ny fahefana ny zavatra rehetra hatramin'izay madinika indrindra eo amin'ny fiainantsika aza mpamonjy andriamanitra ka tsy misy maharombaka izay eo an-tanany anjarantsika araka izany ny mino matoky miandry manantena azy satria izy irery ihany no ambaran'ny soratra masina ho fotom-pifaliana hoy Jesosy Kristy ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny nefa ahitanareo indray aho dia ho farany fonareo ary tsy misy olona afaka naisotra ny fifalianareo aminareo Andriamanitra ianao fiainana ho anay sy fotom-pifalianay